ny mandrakizay izay no loha hevitra dinetsika androany manasanao mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, mpifaliana mandrakariva no lorana ny arahaba satria samy mahatsapa isika efa noho ny fahasoavan'ny tompo no matoy izao antsika ka dia miarahaba antsika rehetrarehetra ary manonona hatrany hatrany ny fialitanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao. Andeha ry araka hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, misaotranao izahay no fitiavanao anay ka mbola afaka miaraka mandinika ny tenanao indray izahay amin'izao ora izao. Mamelany helokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ny fanaramasina kosa no irinay mba hirotsaka ty amponay azonay mandray tsara ny tenanao. Tononona sy angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Ny andininy natao tadiana no anomboantsika indray ny fiarahana dia izay voasoratra amin'ny Jaona voalohany toko 7:1-5. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Nefa tsy mbola naseho izay toetsika rahatr' izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ry mpiara-midinika namana, efa nisaintsaina ny ho avinao mandrakizay ve ianao? Fony fotoana 70 na 80 taona raha tahian-kamateza. Ao anatin'izay fepotona izay no hanomanantsika ny mandrakizay. Ho avy Jesosy. Resantsika tamin'ny herinandro ity fa ho avy izy ary tena ho avy. Iseho eny amin'ny rahona izy, arahiny anjely sy ny trompetan'Andriamanitra dia andreny feony izay maty ao amin'ny tompo dia tsangana. Ary izay velaka mitoetra dia hovana dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika hifanatrika amin'ny Jesosy. Iaona amin'ny Jesosy isika, hisaotra azy ny amin'izay fanafotana ataony tamintsika. Hifankahita ihany koa isika malala izay falotomandry dia amin'izay fotoana izay lazainy tena Andriamanitra ny anarantsika hoe tsy misy fahafatesana intsony. Ampiandrasana an'izany anefa dia izao no taritarana men'ny ten'Andriamanitra hoe mila manaraka ilay zanak'ondry izao sy anao. Naiza alehany dia miantso anao izy manao avia makanesa aty amiko ianareo. Andeha hojerevantsika eny fanambarana nambarany Jaona voalohany toko 7:1. Fa nahoana moa isika no iantefana izany antso izany? Dia moa izy hoe indre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny antsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Ry mpiara-midinika namana, aza misalasala androany fa zanak'Andriamanitra ianao ary noho ny aminao noho ny amiko no hiverena ny Jesosy indray. Zay mahatonga azy hiteny manao hoe ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay toetsika rahatr' izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika. Ho avy Jesosy, tsy maintsy ho avy izy. Aza malahelo ny fonareo fa minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy. Eny ho avy indray aho ka ndray ianareo any amiko. Izany no fanantenantsika tsiraray avy. Ry mpiara-midinika namana, raha tsy mandray ny fivavahana Kristy amin'ny alalan'ny fihinanany ten'Andriamanitra isika dia tsy ho mendrika hiditra amin'izany mandrakizay izany ao amin'ilay tanàn'Andriamanitra. Ny fihinanantsika ny hanina ranofo, ny fanazarantsika ny fitiavantsika hiombana zavatra ny tany dia tadio tsara, fa tsy hanomanantsika velively hiditra amin'ny lapan'ny lanitra izany. Tsy afa-po antsika ny andreny feon'ny anjely sy ny hira tendren'ny lokangana izy ireo amin'izay fotoana izay. Fa ny ilaintsika kosa ankehitriny dia ny honoana sy mangitaeta ny fahamarinan'i Kristy. Ilaintsika ny volavolaina sy amboarina ny hery miasa mangina fahasoavany izay manova antsika hiatrika ny mandrakizay mba hahatonga antsika miendrika hiara-monina amin'ireo anjely lanitra. Aza misaina ny zavatra ty tany ity. Firifiry moa rehefa vahoaka an'Andriamanitra izay miomana ny fiverenan'i Jesosy no mbola variana loatra amin'ity tany ity. Tsy ratsy akory izany
amin'ny lafiny anankiray fa variana loatra tafahoatra loatra amin'ny fiheverana ny tany ka adino indraindray ny fitombona ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Hoy ny mpanoratra anankiray manao hoe ny fiaina ny lanitra ambony dia andramako sahady ity, fiainana kanto tony asambarana fatatrery. Zany ny fiainana mandrakizay oman'ny tompo amintsika tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana, rehefa tonga izay fotoana izay, ho fianakaviana iray isika rehetra, sambatra, miray saina, mitafy ny fiderana sy ny fisaoran'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia hiarahira amin'ireo kintany maraina ny zanak'Andriamanitra isika iompifaliana amin'izay fotoana izay. Tsy misy fahafatesana intsony. Zao mboalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20 ka ny andininy fahaefatra sy ny andininy fahaty. Hoy izy hoe, ary ho fafan'ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsy misy intsony fahoriana. Aoka ampotsika izany teny mahafinaritra izany, aoka ampo izany fanantenana izany. Dia hoy ny andininy fahaty, ary hoy ilay mipetraka ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary io koa izy soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Soraty matoky sy marina ireo teny ireo. Na hino aho na tsy hino, na miomana na tsy miomana, tsy maintsy ho tanteraka ho avondray Jesosy. Ry mpiara-midinika namana, ilayntsika rehetrainy ny mizatra miresaka momba ny lanitra. Fa ataovy antony resaka re ny lanitra. Ilay lanitra mahafinaritra resao matetika izany. Miresahana momba ny amin'ny fiainana izay maharitra raha mbola velona koa Andriamanitra. Dia ho adinonao ny fitsapana sy ny olana ity amin'ity tany fandalovana feno fahoriana ity. Miresaha ny amin'ny lanitra. Raha ao am-ponao izany fanantenana izany, raha ekenao izany fanantenana izany, dia mba zarao amin'ny hafa. Aza tazonina fa mizara amin'ny hafaka ianao. Satria ny fizaranao izany fanantenana izany dia mampitombo anao amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mandra-piaviny, mandra-pahatonga izay fotoana sarobidy loatra izany. Aoka ao am-potsika izany fanantenana izany. Hitahinao ny Andriamanitra ka ilay mandrakizay izay efa nosoratany napetrany ao am-potsika tsirairay avy dia ho tehirizitsika amin'ny fifandraisana, kolokolotsika isan'andro san'andro amin'ny fandiniany teniny izany. Tompany ho tahinao ary misaotra anao tamin'ny fiarahana nandrehitra izay rehetrarehetra izay ivavaka isika tompoko. Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny fanantenana omenao anay. Tena efa maniry ilay mandrakizay izahay. Efa tia hanaritava aminao izahay, tia hitanao izay Jesosy eo. Miverena, tongava Jesosy. Fa efa mangetaeta ny ahitanao izahay. Mitahy ary ny mpiara-midinika rehetra, mitahy ny fiainanay. Izao fahavelomana izao no hanomanana izany fotoan-dehibe izany, aza velo variana izahay. Tario lalana mandrakariva izahay, mba ho tia ny mifandray aminao, mampitombo ny fifandraisana aminao, ary mitaona ny hafa ihany koa mba hifandray aminao. Dia tonoany na saingan-tany ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.